ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fala miaraba antsika rery avaka malalatra ity alatsinainy fa 1 ny volana septambra ity. Alatsinainy fa 1 ny volana septambra. Ny mofinaina antsika anio dia ny bokyny Deutéronomie. Deutéronomie toko 10 ny andininy fa 12 ka hatramin'ny andininy fa 12. Deutéronomie toko 10 andininy fa 12 ka hatramin'ny fa 12. Vakitsika minaran'i Jesosy. Ankehitriny ry Israelo, inona moa no ilain'i Jehovahandriamanitra aminao afa-tsy ny atahotra an'i Jehovahandriamanitra sy ny andeha amin'ny lalany rehetra ary ny oti azy sy hanompo an'i Jehovahandriamanitra amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Hitandrina ny didin'i Jehova sy ny lalany izay andidiko anao anio mba ahita soa ianao. Indro an'i Jehovahandriamanitra ny lanitra sy ny lanitra ary ny tany amin'izay rehetra ao aminy. Kanefa ny razanao no niraketany fitiavan'i Jehova ka nifidy anareo zanany mandimby azy izy mihoatra no ny ferina rehetra tahaka ny amin'izao anio zao. Koa firao ny fonareo fa aza mafiatoka intsony anareo fa Jehovahandriamanitra reo no Andriamanitry ny avo indrindra sy tompony no tompo, Andriamanitra lehibe sy mahery ary matahotra izay tsy mizahatavan'olona na mandray kolikoly, manome rary ny kambody sy ny mpitondra teny izy, sady tia ny vahiny ka manome azy hanina sy fitafiana. Koa tiava ny vahiny fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ihany ianareo. Jehova Andriamanitra no atahoranao, izy no tomponao, ary izy no fikiranao ary ny anarany no ianiananao. Izy no fiteranao, ary izy no Andriamanitra izay efa nanaonao zavatra lehibe sy matahotra ireo taminao, izay efa hitany masonao. Olona 70 ny razanao izay nidina tany Egipta nefa ankehitriny efa ataon'i Jehovahandriamanitra maro tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra ianao. Ray masonao manomasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny bokyny Deutéronomie avako malala izay niivo amin'ny fanajana ny lalàna no resahana no resanao katsika ny mofinaina atsika amin'ity alatsinainy ity, nanonotolomena atsika ho mofinaina amin'ity alatsinainy ity. Ny anankiray izay tsara marina avako malala fa matetika ny bokyny Deutéronomie amin'ny ankapobeny na ny boky lalàna mihitsy dia mitodika amin'ny tsirairay izy aloha. Any mitodika aminao, mampiasa ny teny hoe ianao izy zany. Mampiasa ny teny hoe ianao izy. Ary mahalana izy no miteny hoe nareo. Miteny hoe nareo ihany izy fa betsaka kokoa ny teny hoe enao ampiasain'ny bokyny Deutéronomie na ny hoe nareo. Mandrakariva raha rehefa miteny zavatra, rehefa manafatra izy, rehefa miteny izy manafatra na manao teny mamy sy teny fampanantenana dia ianao mandrakariva no ampiasaina. Fa rehefa somary ataontsika hoe rehefa somary mitezitra ny bokyny Deutéronomie na enjana ny bokyny Deutéronomie dia ianareo no ampiasaina. Na mitsodrano ary izy hitantsika amin'ny aty amin'ny nomerimo le tsodrano aronika, le tsodrano ny arona dia miteny manao hoe hitayanao aneny tompo ka hiaronao. Lay Andriamanitra mitodika amin'ny tsirairay ka mitahy azy feny fitiavana no ampiasainy rehefa mampiasa ny teny hoe ianao izy. Indray ny andavanandrontsika pino indray rehefa manonona ny teny hoe dia ataontsika hoe hitahy anareo aneny tompo fa tsy nareo mihitsy ny ao. Ny bokyny Deutéronomie rehefa miteny, ny bokyny Torah zany rehefa miteny hoe nareo dia somary enjakenjan'izay Mosesy rehefa miteny azy, maneso zay ary izy indray rehefa miteny hoe nareo, toy ny milaza masika Andriamanitra rehefa miteny hoe nareo tezitra Andriamanitra ary. Fa ny azy ianao rehefa indray hanonona fiadana sy fifaliana izy. Tsy nareo koa ny voasoratra indray fa indray tsika rehefa manonona lay tsodrano antsika kristianina manao hitahy anareo aneny tompo ka mirapetra ny tavany aminareo, tsy nareo mihitsy no atony boky ao fa ianao ny ao. Tokony tsovatsika izay rehavako malala. Indrindra ny hevitry ilay ianao dia manokana mihitsy. Atao anaty fonotena zay satria tia-patsiaro antsika fa Andriamanitra dia Andriamanitra mitaonanao manokana aloha amin'ny tenanao io. Eto rehefa ko malala dia
inona no ambarany ty mofinaina ity momba ny toetra n'Andriamanitra. Misy toetra n'Andriamanitra ifandraisany amintsika sy ny fomba ifandraisantsika aminy. Misy toetra n'Andriamanitra roa na telo izay entina ampahirezana anao amin'izao herinandro vaovao nanomboka omaly zao. Rehefa kosa herinandro vaovao manomboka andro faharoa amin'ny herinandro sy rehefa alatsinainy dia fanomboana miasa. Omaly moa herinandro fanomboan'ny herinandro ny alahady fa natombotsika tamin'ny vavaka. Dina ny afatra aminao zao eto hoan'ny herinandro zao. Voalohany dia ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra tomponao amin'ny fitiavana ho tia azy sy hanompo azy. Andininy faharoa ambin'ny folo. Ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra tompona amin'ny fitiavana. Azahoana afaka malala fa ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika dia fitiavana. Ny sampy no toloranao zavatra. Ny endrika ny poniny sampy an'Andriamanitra dia toloran-javatra izy. Tambatambazana izy, hoforana menaka ny filazan'ny tolo azy. Tandera fonosina lamba, tandera sina vakana, sina tately, tsy fantatro. Indraindray izay no anomponan'Andriamanitra. Ary efa nambaran'i Davidy io manao hoe tsy ny fanatitra lasa drangy ny sitrak'Andriamanitra fa ny fotorotoro zany ny fitiavana. Indraindray ny kristianina iveriny fa zay zava-dehibe ny fanehoana hita maso fa tsy tanjona ny fanomponan'Andriamanitra fa ny fitiavana ny tadiavin'Andriamanitra. Raha nametra-panontaniana tamin'i Jesosy ny mpianatra ny fariseus sy ny mpanao manao hoe inona azo mitinana ny fanomponan'Andriamanitra dia efa nanazava Andriamanitra manao hoe ny fitiavanao azy. Tianao ve izy? Ary Paoly amin'ny Galatiana dia efa manafatra an'izany raha teo koa hoe ny fitiavana izay mahatanteraka, izay mandeha amin'ny fitiavana no mandeha araka ny lalàna. Zany rehefa ko malala dia na dia boky ny lalàna aza boky de Deutéronomie dia manazava fa ny lalàna dia endrika iseho ilay fitiavana ihany. Hoe tia an'Andriamanitra ianao dia manaja ny lalàn'Andriamanitra. Fa tsy ny hoe manaja ny lalàn'Andriamanitra ianao ny tanjona fa zao endrika iseho ilay fitiavanao an'Andriamanitra ny fanajanao ny lalàna. Raha ohatra ka manao fotoana amin'ny olajainao sy tianao ianao dia hiezaka arak'izay azonao ataonao ohatra hoe omarim-potoana. Satria tianao le izy, tianao le olona. Mahafinaritra anao ajainao izy. Dia zany hoe ilay fitiavana rehefa ko malala dia manery anao hanaja ilay fifandraisana. Satrinao hiresaka aminy, satrinao hifandray aminy, satria tianao izy. Dia ohatr'izay koa rehefa ko malala ny fifandraisana izay ifandraisantsika amin'Andriamanitra dia fifandraisana baikon'ny fitiavana fa tsy baikon'ny zioga akory. Tsy ataonao zioga ny hoe tsy maintsy izao zany mba ny fanompon'Andriamanitra rehefa ko malala tsy zioga mihitsy fa famafahana. Andriamanitra tompoina ao anatin'ny fahafahana sy ny fitiavana fa tsy tompoina ao anatina zioga akory hoe marina fa matahotra zava-dehibe ny fahataoran'Andriamanitra eto fa ilay fahataoran'Andriamanitra tsy mampandositra fa fahataoran'Andriamanitra mampanaja sy mampanaiky. Tianao ny hafaran'Andriamanitra dia matahotra ianao sao dia hampalahelo azy, matahotra ianao sao dia atesitra azy satria tianao izy. Tsy zioga mihitsy tsika teo ny fifandraisana. Tsy hoe atao amin'ny endrika ivelany ilay izy, tsy hoe tompona amin'ny hoe endrika ivelany fa rehefa tianao Andriamanitra dia tianao manaja ny fifandraisana. Anareo takatritsika zany rehefa ko malaza tsika olombelona manam-pitiavana na dia tsika manana fitiavana mampahelikely ty azy. Satria matoateny grika hoe nazahoana fitiavana olombelona matoateny hoe eros fitiavana mampalahelo kely dia fitiavana endrika ivelany mirehetrrehetra ihany tsy ilaina fa mirehetrrehetra. Ka na dia tsika manana fitiavana erao amina matoateny eraona ambonimbony kely fotsiny ary fileo fitiavana tsotra dia mahafantatra fa zava-de rehefa tianao ny rahalanao, tianao ny zanakao, tianao ny vadanao, tianao ampiarapetr dia satrinao ifandray aminy, satrinao hitafa aminy, satrinao hiresadresaka aminy, satrinao hifanoratra aminy sy ny sisa rehetra. Fa rehefa ohatra ka itsikara mahatakatra an'izany maika fa fifandraisantsika amin'Andriamanitra. No zany dia aseho amin'ny tenin'Andriamanitra eto rehefa ko malala fa Andriamanitra dia tompona amin'ny fitiavana. Fitiavana manjary fahatahorana sy fanajana. Fa ny faharoa izay toetran'Andriamanitra eto rehefa ko malala dia izao Andriamanitra dia tompon'ny lanitry ny lanitra mba amin'ny tany izay rehetra eo aminy. Ray mandeha Satana nakafananan'i Jesosy nanao hoe fanomena azy ao rehetra zao dia miankofy ianao eto anatrehako. Mandaingy Satana ry havako. Tsy any Satana zany zao rehetra zao. Ary tsisy nanome fahefanan'ny Satana amin'izao rehetra zao, tsisy an'izany.
an'Andriamanitra ny tany zay rehetra eo aminy. Ary zany fony zany afaka malala tokony ho anana mpino any Andriamanitra tsika dia Andriamanitra nanao zao rehetra zao ary azy zao rehetra zao. Tsy misy anjaran'ilay ratsy eto amin'ity tany ity na 1 milimetatra toradro azy. No zany tsy misy sehatra hanana ny fahefana eto fa n'Andriamanitra ny tany zay rehetra eo aminy. Na ny olona na ny lanitry ny lanitra na ny any ambanin'ny tany azy mbola n'Andriamanitra. Enteneniny io. Na ny ambanin'ny tany zay rehetra ho aminy zay re an'Andriamanitra avokoa. Zay ngira afaka malala zay finono zay mahatonga atsika tsy manana andro fady ohatra. Ny andro alahady fotoana tsy asana no didin'Andriamanitra fa tsy manana endrika fady azay mahatonga atsika manao hoe tsy manana zavatra fadina isika na kisoa io na raha manana fadina zavatra fadina isika tsy fady no ny lafiny ara-panahy loatra fa fady no ny lafiny hoe tsy mety amin'ny toe-batana na tsy nataon'Andriamanitra hoanina satria tsy mety amin'ny maha-olombelona. Ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra eto ambonin'ny tany tsy hoe mety amin'ny fahasalamantsika daholo tsia ka hoe azo hoanina na mety amin'ny fahasalamantsika izy fa mbola mandalo fandaminana mbola misy fanovanana misy fanamboarana misy fanovana misy traitement atao. Zany hoe ny zavatra eto ambonin'ny tany dia an'Andriamanitra ka tokony ampiasaitsika amin'izay hoe an'Andriamanitra zay. Andriamanitra tsy afaka malala ny tahofintsika indray ka iventsika hoe ry any devoly ve sanadria aza mikasikasika an'io tsy afaka malala an'Andriamanitra ny zavatra eto ambonin'ny tany tsy tokony olona sarotahotra zany ny mpinitra afaka malala. Misy akaringe toerana ohatran'ny misy lolo io ka tsy tokony diavako malalo mpino venao dia zany any Jesosy daholo efa resiny Jesosy zany rehetra zany akory tsy milaza manao hoe andeha etraketraka any amin'ny dohanin'olona zanatrina andeha anivaiva zavatra zay nono tsy zany tsy fomba atsika zany fa mitina ao an-tsainao dia ny hoe an'Andriamanitra ny tany zay rehetra eo aminy ary efa resin'ny Kristy lay raha tsy miasa noho zany tsy manana fahefana eto izy ny elo miazy ina ny ampatahotra anao ry afaka malala. Ny Andriamanitra ao ny tompony zao rehetra zao ianao dia zanak'ilay mpanjaka ny mpanjaka. Inona ny mampanahanao? Ianao dia mpanompon'ilay nahazo zao rehetra zao ianao dia zanak'Andriamanitra tompony zao rehetra ianao efa zanak'ilay nandresy ny fahafatesana. Zany ny Andriamanitra ikina anao tsy Andriamanitra resy ary tsy Andriamanitra mangataka sanatria fa Andriamanitra mpanome. Afaka malala zay ny Andriamanitra tompony zavatra rehetra tompony fahefana rehetra dia izay fikirina dia afaka malala. Fa ny fahatelo zay toetra n'Andriamanitra dia afaka malala dia Andriamanitra mitaky fiovampo sy fibebahana firao ny fonareo. Ny Jiosy dia afaka malala dia mieritreritra fa ny famorana mantsy zava-dehibe. Genesis 20 zay na ny toko 20 nanomboka ny atraty amin'ny toko 20 aza moa nanomboka ny fifandraisan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia ny famorana dia endrika ny sehon'ny fanekena ny fanaon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Andriamanitra zany dia nifidy an'i Abrahama ary nanao fanekena taminy izy dia rehefa nanao fifanekena tamin'ny Abrahama izy dia tsotra be le fanekena tsy fanekena sarotra mihitsy fa ny hoe zao ry Abrahama ny taranaka ao dia tahiko zany mifidy anao dia tany taranaka ao fa izao anompoako izy. Fanekeny Abrahama zany tsy fanekena tahaka ny fanekeny Mosesy hoe ny teny hébreu hoe berit mosaïque hoe fanekeny Mosesy lay hoe tahiny anao rehefa malaja lalàna na tahaka ny fanekeny Davida fa ny fanekeny Abrahama dia fanekena hoe finoany Abrahama nanjarina tonga an'Andriamanitra no fanekena taminy ka izao ny taranaka ao dia anompoa za ahita zay fotsiny ihany dia no siniavina ilay fanekena ary ny sonian'ilay fanekena dia ilay famorana zay ny soni lay famorana zany dia afaka malala eo dia tsy iny akory ilay fanekena fa iny ny sonian'ilay fanekena zany hoe ny tanjona tsy ray famorana zay natonga amin'ny Paoly inge nanao ihany tsy voatery ho forainy zany ny olona satria sonian'ilay fanekena iny tsy iny ny tanjona fa lay fitiavana n'Andriamanitra ny tanjona dia vitsy nahatakatra an'izany dia Paoly eto zany mamerina amin'ny boky Deutéronomie hoe firao ny fonareo
mampatsiaro an'izay fanekena zay manao hoe azadronareo fanekena tsy hoe hamora fa ny fanekena dia ny tia an'Andriamanitra ny anompo an'Andriamanitra ka zay rehetra tia sy manompo an'Andriamanitra dia forana izy amin'izay fotoana zay famantarana ilay famorana famantarana symbole n'ilay fanekena anompo an'Andriamanitra vahoaka manompo an'Andriamanitra zay ny dikany hoe famorana dia ny zavatra tranga dia mifamadika tamin'izay lasa nofirana ny zanak'Israely nofirana ny taranak'Abrahama nataony endrika ivelany zay namaka azy dia ny famorana fa tsy ny fitiavana an'Andriamanitra lasa ny sarety indray ny tany alohany omby zany hoe ny tanjony dia ny famorana dia lasa Andriamanitra ny tompoina tamin'ny fomba zany nasehon'ilay hoe niezakazaka namora zany hoe niezakazaka tamin'ny famorana izy fa tsy niezakazaka tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra dia ny tompo manao hoe anforay aloha ny fonareo zany hoe aoka ny fonareo andray ny fibebahana eto zany afaka malala dia zava-dehibe ny fibebahany zanak'Israely zava-dehibe ny fitaomana ny zanak'Israely andray an'Andriamanitra ny dikany hoe famorana zava-dehibe ny fitaovana ny zanak'Israely iverina ao amin'ny tompo amin'ny alalan'ny fandraisana tenin'Andriamanitra indray fandraisana izay afatr'Andriamanitra izay ny Andriamanitra zany afaka malala zay Andriamanitra tompony eto dia Andriamanitra zay tompony amin'ny alalan'ny fibebahana ary tompony amin'ny alalan'ny hoe tsy tompony amin'ny alalan'ny endrika ivelany tsy tompony amin'ny alalan'ny fomba ny mahamaika tsy mahamaika an'Andriamanitra tsy ny endrika ivelany tahaka ny hoe famorana fa ny tompony fonareo dia midika hoe raiso aoka anjaka omponareo ny fitiavana an'Andriamanitra ary farany avako malala dia ity nitoetra an'Andriamanitra dia mitaona ny olona ho tia vahiny hanao ny asa soa angoraka ny kamboty ny mpitondra tena tao anatin'ny fiarahamonina dia nisokajin'olona mahantra atao amin'ny fiarahamonina tamin'ny andron'ny boky ny Deutéronomie tamin'ny andron'ny boky ny Deutéronomie dia tsy nisy mahantra tsy voalamina tsara ny rafim-piarahamonina voalamina tsara ny fananatany sy ny tahaka izany tsy nisy nahantra fa ireto sokajin'olona telo reto ny nahantra tamin'ny andron'ny boky ny Deutéronomie dia izao ny kamboty ny mpitondra tena ary ny vahiny satria ny tany tsinona tamin'ny andron'ny boky ny Deutéronomie dia manaraka ny ray dia ndradray ny mpitondra tena ndradray na reo ny loza ny vadiny na riny ny vadiny dia tsy manana tany dia reny ny tratrany fahantrana indraindray na reo kamboty na koa ny vahiny zao tsy mahazo manana tany dia matetika eo ny tratrany fahantrana ka ny dika titiny teo hoe mangoray ianareo reo sokajin'olo reo dia mandana mangoraka ny mahatra amin'izao andrantsika izao dia mety ho endrika hafa nisy eo ny fahantrana tsy ny mpitondra tena sy ny kamboty ihany na ny vahiny ihany na mety efa madika amin'izay aza moa ny vahiny ndray mety manana fa ny tiana tenenany hoe mandehana Andriamanitra tomponao dia Andriamanitra izay mitaonanao hijery ireo mahantra ireo voahilika eo amin'ny fiarahamonina afaka malala ny fahataoran'Andriamanitra ary dia fitiavana fanoloran-tena ary fitomananao hijoro vavolombelon'ny fitiavan'Andriamanitra ihany koa ivavaka tsika liavako tompo amin'izao zay noho ny teninao izay mampianatra anay fa ny Andriamanitra dia tomponay amin'ny fitiavana ny Andriamanitra tompony zao rehetra zao zay rehetra eo aminy ny Andriamanitra mitaonanay hanompo amin'ny fitiavana fa tsy amin'ny endrika ivelany mahamaika anao Andriamanitra ny fanoloran-tenanay tsy ny fomba fa ny fitiavanay ianao izay manjary asa sy fanajananao ary tonga fitiavana mpiarabelona aminay indrindra ireo voahilika ireo sahirana ireo trapahisarana mila vonjy dia tominao ho takatry ny tananay dia mampaharezanay tompo ho vavolombelonao hamasiny ny fonay ho fonenanao anjaka ao amponay ny fitiavanao Jesoa ary tery izay ho tananao mizara fitiavana amin'ny fiarahamonina ho masonao mitsinjo ny sahirana amin'ny fofeno indrafo dia mampitoera mandrakariva tompo aty anatinay ary anjaka ao amponay ny fiantaranao Jesoa amen.